Zigzag. Falomerabantsika rehetra indray amin'ity alady arivarivo ity, tonga tao amin'ny fandaharana zigzag indray ianao. Zigzag ilay fandaharana anolorana anao ireo hira roapolo izay ankafizinao indrindra amin'izao fotoana izao, ka tonga dia atombokantsika filaharana izao dia izao. Zigzag. Eto am-pandohana dia tiako ihany no manamarika aminareo fa efa azonareo atao tsara mihitsy ny misafidy ireo hira ankafizinareo. Efa misy fomba fisafidianana azy mihitsy efa nataonay manokana any amin'ny Facebook ihany, ka midira ianao amin'ny Facebook ny Kolo TV/FM dia ao ianao afaka misafidy ireo hira. Ao daholo ireo hira roapolo hitanao amin'ity herinandro ity, ka dia misy boribory kely izay fotsiny koshenao dia misafidy ianao hoe iza ny hira tianao ampiakarina, iza ihany koa ny tianao mbola hijanona atao anatin'ity fandaharana ity. Ny hira voalohany andeha hoarahantsika izao dia ilay hira vao niditra tamin'ny herinandro, ilay hirany Dio Tsinjaka Madaza eo amin'ny lahana faharoapolo izy amin'ity indray toraka ity. Soyez fiers de votre nationalité, c'est la richesse que nos ancêtres nous ont léguée.
Zigzag. Misy miakamidina moa zany ireo karazana hira eto amin'ity fandaharana ity a dia anisan'izany ty hira anankiray amin'ny larina faha 5 ty Larissa Sy Médicis amin'ilay hira hoe tsy misy roiroy izay midina kely indray fa very toerana ray izy raha hoarina tamin'ny herinandro. Manarakaraka azy eo amin'ny larina faha 9 a ahitana ny Wes J amin'ilay hira hoe tu es la seule izay nahazo toerana roa indray kosa raha hoarina tamin'ny herinandro. La Belle moa dia tsy miova mitoerana fa eo amin'ny larina faha 7 hatrany miaraka amin'ilay hirany hoe changer changer. Eo amin'ny laharana faha 9 ny Tarika TGC amin'ilay hirany hoe mandrakizay izay nahazo toerana anankiray. Benji nahazo toerana anankiroa miaraka amin'ilay hirany hoe tsy mamy zany a. Eo amin'ny laharana faha 7 kosa indray dia very toerana roa onja miaraka amin'ilay hira hoe samy mandefitra. Nandeha rahantsika izao anisan'ny marina ireo nangataka azy ity tao amin'ilay fomba fisafidianana ao amin'ny Facebook araka ilay fanteneniko teo dia i zaza Lucas Meiza eo amin'ny larina faha 8 misy endry zareo reto amin'ilay hira hoe tsy mendrika. Nahazo isa roa izy ka andaontsika anaraka an'izay avy hatrany. Pisa. Alao ngamba teneniko amindry amin'izay le tena faniriko aleo ndry mandeha amin'izay zay ngamba ny tena mety zay misy le tena faniriko ohatr'izay zay babay ndry sir makany mbov aleo lotsorona fa fitiavako andry efa niov za mila sifa matotra tsy mora makalagy za tsy tara tsy maintsy sakoroana vehivavy de gagy ndrira ny efitra hiatra ndriko sifa maivana pekasaka ny lalitra nefa vita maro zako afapo ko point tena kahitady afako zabandy salopara tsy miasa sainy zany raha nieritreritra ny vady zalo tsy am'izany enao mitady amikitra kanefa za tsy mila ekeko mety ty andria refe ny ampandrina efa koponay kondrifa sifa mampime raha ny fiverenana amindry de jamais ka oky zay angamba ny ara le sakafo ty sorry see you baby nawe zaza luka mintsy ty zabandy maditra nefa beby ty enao ohatrany tsy ateneninao endana mande tsy mila nao intsony angeny fombande za tsy ampanantenandrio hoe mbola hoavy vo maneny ny any fonina de fa vehivavy aza misoso kalahelo kiry sheria zoriko amindry fa za tsy anenina fa vaondranomasy de mandiana mody eo fomeko bizokely ndry so miantso tody tsy mendrika ao andry tena kozy zany felahako eto ndrira mbola mitomany miany fiainako efa koko ndry fa dalabe zara sifa mety vosokatsy tasy be kozikany ndrira ohatrohatra matsiara hoe rehefa tsio le ray vaovao ndry zay vo mba mandara
misy ihany koa nefa larana zay azonao isafidianana ireo hira zay tianao sy ankafizinao tao anatin'ity fandaharana ity dia azonao atao koa zany mandefa ny SMS-nao any fa asivy kely hoe Z dia misitaka kely ianao dia zay vao ilay hira ankafizinao na ilay hira tianao andeha atao anatin'ny fandaharana. Laharana moa dia 033 56 888 88 hotoizantsika avy hatrany raha ny hoe iza indreny eo amin'ny laharana 12 taorianan'iny hirany Zaza Lucas Meza iny. Eo amin'ny laharana 12 dia misy any daty coach miaraka amin'ilay hirany hoe mandram-piverenanao zay nahazo toerana 3 izy zany raha hoarina tamin'ny herinandro indray. Melky kosany dia eo amin'ny laharana 12 ary nahazo toerana 2 amin'ilay hirany hoe matokisa. Andeha hoarantsika avy hatrany zao dia entrée hira vaovao zany vao atsofoka atao anatin'ity filaharana zigzag ity dia ilay hirany la crée mitovy fa sahala. Zigzag. Vitako zay vokianina mifefy fa samy kôsy bobaka koratsy kopy nieritreritry fa olo jiaby io samy manany anjarany azakiankianina afrikany azenjehana amin'ny fiainana aza mifotsary tsy malala zaiko maefa tsy hoe atany fiarahamonina zany araha malala fa tsy anaovana toetra mbalala mihilokilo mitsikilokilo manjay sy raisina fotsiny nefa matsiro fikala mape seho azo danger hoe teka mpesaketo sady lampotopea fa fiainanay raha mamay tsy anaovana lomboto aza mikôsy tobaka fa zafa kopy mandroso hoe lasalasa betsikera maikamaika amitsylera raha mba iangavina tsy mety famisera hey azafady fa tsy olo saniny aty tsy anaovana fiala tsy mahitany aty tsy fialana gain amtifitra very aleo tsy manakavana rano fikan'le aty sewe miavash aza miatakatash hoe tomora ihany za mafitiry mivavalatsaka fa na mitovitsika na simple ohatrany tovy an-tsaina ihany fa tsy mitovy ny segara fa mifenany sasany moramora misy mialaina ny miandrory misy manatena nefa ory misy manany amy tsy mahita tory fa anatin'ny fitoviana misy ny fasahany miafana natao tsy tovy ny olona mba hiarany talana misy mikorotana dia misy mipandamo raha misy mipitsabo dia mba misy mipamy satsia na samte ananaza misy miketrika ambony fa sasa mity faza misy ireo manakareny misy ireo mampahoneny tsy tafarina misy nefa elany kafiry nefa misy vetivety tsy tahita dia tify mpanefrefy nanao afera aza tozika Dala mampiasa ny sandry fanendry mampiasa mokony zay ny tsy toviza lamina sy mipokony na tsy ohatranao nefsa misy iraisana ihany nofsy raha tony olona komba misy fanahy na tsy ohatranazy koza misy fitoviana ihany mandrapaka devoky nefa kainona ihany na tsy ohatranao nefsa mba misy iraisana ihany nofsy raha tony olona komba misy fanahy na tsy ohatranazy koza misy fitoviana ihany mandrapaka devoky nefa kainona ihany aza tuzika Fanajana bida be wan lara stiksa ciao yeah fanajana wan lara mapichay fanajana wan lara saikun 6 since avec Liam Didips
indray raha ny entrée antsika zany tamin'ity herinandro ity irany lacré le izy araka le fanteneniko teo mitovy fa sahala azonao atrano moa zany azonao atao atrano no tokoa dia misafidy an'izy iny ary ireo lefa ohatry karazana fitaovana azo isafidianana azy efa niteneniko teo aloha ireo no azonao ampiasaina amin'izany hotoizantsika misasaka zao ny filarantsika satria tonga eto amin'ny larina fahafolontsika ahitana amin'ny big MG sy Black Nadia amin'ilay hira hoe ataoko akory eo amin'ny larina fahasivy kosana ny tarika ambondrona avosiko ny eny izy anazy toerana ray ny THT juste kama anazy toerana ray ihany koa ka dia tonga eo amin'ny larina fahavalo tsy lany client Stéphanie kosa dia eo amin'ny larina fahafito zao raha teo amin'ny larina fahadimy izy tamin'ny herinandro tarika izay miaraka amin'ilay hirany hoe mana ihany dia ny hitina teo amin'ny larina fahaenina raha teo amin'ny larina fahatelo izy zany tamin'ny herinandro ity hira anankiray ity koa dia betsaka nareo mankafy azy ka izay no natony andefasantsika azy zao dia tia eo amin'ny larina fahadimy no misy azy ilay hirany Lola Anjara. Tati aurina aminao ny folo mianjera votratrany ny fiarantsika roa ny omaly resy ny anio voady tokana teny iray mandraky izay tiaiko fahasanao
zigzag efa somary mamaraparana fandaharana koa moa zany tsika zao satria efa miditra hatrany eo amin'ny larana faefatra sahatsika ka amin'ny larana faefatra raha dia ahitantsika ny Marion izay nahazo toerana iray izy raha eo anaty herinandro tsy misy mahasolanao ny lohateny hira ny ato anatin'ny classement zigzag eo amin'ny larana fahatelo kosa ny Tarika Safy amin'ilay hira hoe misaotra Jehova ie very toerana raha izy raha oharina tamin'ny herinandro satria teo amin'ny larana faharoa no misy azy ka ankehitriny arana dia tsy fantatsika indray izany eo amin'ny larana faharoa mbola tsy voatonontsika izy mazava ho azy tsy izy fa Mika sy Davis ny eo amin'ny larana faharoa amin'ilay hirany hoe tsodrany nahazo toerana roa izy zany raha oharina tamin'ny herinandro dia ny eo amin'ny larana voalohany kosa ny tsy miova telo herinandro izay fa Samuel Atrany amin'ilay hirany hoe vao matingy eo anelanelan'izay aloha dia omena bonus kely ianao ohatra karazana fanomezana kely isaky ny herinandro atao anatin'ity fandaharana ity ka hirany Rabosa no atolotra anao nareo ve nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy mahita le gasy mahantra mangataka mipitrapitra nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy mandre le naina mpandeferiny anareo mibeta be nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy malala tsy hay hoe mody gisa tsy hay namody adala nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy miteny mapy de itavatava mapy de anopareny nareo mahita anay nefa totsy mba mitsetra nefa zay mitsemboka manao ndratra rehetra nareo malala fa tsy mety nefa manao atere nefa ratsy misy anay ange nareo de very nareo tsy tia mamme nareo tsy tia mizara nefa tatsy tio fa angasy Madagasikara nareo ve efa miviky nareo ve efa miva gasikara tika
faly oh maina ka famonjy anao miramirana sady falifaly faly reny fo tsika reny lo mieritreritra an'izany nintsika romatsy lay vao masinlinyany amin'iny anao mety amin'iny vety raha vao taratara mantsy oh raha vao soarasoara lasa resaky ny valaka ny tsay efa raraka ny tary efa katry tapota am'le rony ao androany efa kopinao no laingako kely fatsiko azany lainga masiny io efa kopinao tsy miala ilan'izany aro zala fa misy miatrika tsy maintsy mipa ty misy kely raha pina ny sora zay raha nikasika ny fandarana zigzag tantian'io ity apatsifina hatrany ianao fa mifamerenana dia isaky ny talata sy ny alakamisy eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV hatrany aza tiany ihany koa fa amin'ny onjam-peo ny Cool FM ihany koa dia misy ny fandarana zigzag zay arahanao isaky ny asabotsy hariva manomboka amin'ny 9:50 zay raha fa dia manome fotoananao amin'ny herinandro indray dia mirarisoanao amin'ny herinandro vaovao hiditra iny